Vavahana. Andeha ataontsika ny hira faneva, hira fanampiny. Amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra. Iaraka idera Jehovah Andriamanitra isika, arovaka itsika miaraka ny salama. Ataontsika ny hira FFPM. Roso fahatelo ary tsy mipetraka isika raha tsy aorian'ny vavaka. Vakitsika miaraka etintsika idiran'Andriamanitra ny Salamo fahaefatra amby roapolo. Salamo fahaefatra amby roapolo. An Jehovah ny tany rehetra sy izay rehetra eo aminy, izay rehetra sy ny mponina eo aminy, fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano nampitoerana azy. Iza no hiakatra tendrombohitry Jehovah, ary iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy mananatra amin'ny fanahy no amin'ny lainga, na mienina mitaka. Andray fitahina amin'ny Jehovah izy,
ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Izany ny taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao dia Jekoba. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misandrata ianareo ry varavarana fahagolo, mba hidirany mpanjaka ny voninahitra. Izy izao mpanjaka ny voninahitra izao, Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagolo, mba hidirany mpanjaka ny voninahitra. Izy ary ny mpanjaka ny voninahitra izao, Jehova tompony maro, izy ny mpanjaka ny voninahitra. Amen. Iaraka ivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masino, misaotra anao izay raha toka mbola nomenao izao tondromanandro androany izao. Eny menao fahavelomana izay ary mbola nientinao niombana amin'ity toerana masina ity ary mbola hiaraka idera sy ankalaza ny anaranao. Eny misaotra anao izay raha novimbinao ny tantaninao izay raha namakivaky ny herinandro lasa iny ary nomenao ny fahasoavanao tao ny tsaronay tao ny sy tsaronay. Eny misaotra anao ihany koa izay ny tantaninao ny fiainanay teo ihany koa ny sedra, teo ihany koa ny afaliana, teo ihany koa ny fahoriana, teo ihany koa ny aretina.
isaoranay anao avokoa re zany re Andriamanitra satria ianao dia tsy mijery efa tsy ny mahasoa anay ary entinao anefenanay izany. Ankehitriny dia mangataka aminao izay amin'ny alalan'ny fanainao masina dia hatreo feno re Andriamanitra izao fotoananay izao. Dia ny fanainao masina anay hampianatra anay fanainao masina no hampianatra anay eny ihany koa, fanainao masina no hampianatra anay hivavaka hiaraka aminao amin'ity androany ity. Mangataka izay hatreo feno izao fotoananay izao ry Jesosy Kristy tomponay eo dia ho amasinao anie izao fotoana izao, ho amasinao ny hivavaka izay ataonay, ho amasinao ny liturgia, ho amasinao ihany koa ny sakramenta izay atao amin'ity androandroany ity. Dia ankehitriny izay dia mbola mangataka aminao ihany koa ny hitahinao ireo izay miaraka aminao, izay manaraka mitambazotra any an-trano, misy ihany koa izay tsy tonga eto amin'izao fotoana izao. Dia ianao anie no hitaisy anazy ireny ary hanatrika feno an'izao fivavahana izao. Dia ankehitriny dia hiombiny izay amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe rainay eo izay ny an-danitra, ho amasina ireny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao anay, any mankina ny elikay tahaka ny amin'ny izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka isika. Ankehitriny ary dia hiditra amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika, fa alohan'izay dia hiditra amin'ny hirany sekolalady sy ny dipiditra ny sekolalady. Tonga amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora tsika tompoko dia mangataka ny tanora sy ny ankizy mba hitsangana. Hiara hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay eo, Andriamanitra mahery, Andriamanitra masina, Andriamanitra mendrika hody raina ary isaorana sy ankalazaina. Misaotra anao zay fa noho ny tombo-pitiavana sy ny tombo-pahasoavana omenao anay dia mbola manana izao fotoana izao indray izahay ankizy tanora hiainona ny teninao masina. Koa arotsay aminay ary Tompo ny fanahinao masina, sokafo ny sainay, sokafo ny fonay, sokafo ny sofinay mba hahay miaino izay tiana ho lazaina aminay. Dia mitenena ary Tompo fa voninkaino anao izahay. Amen. Sokafantsika amin'ny Baiboly ao amin'ny Salamo. Salamo fa 420. Salamo fa 420 ny andinin'ny faharoa tapany faharoa. Salamo fa 420 andinin'ny faharoa tapany faharoa. Vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo, miaraka mamaky tsika. Ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Amen. Afaka mipetraka tsika. Ny tantara kely izay angalantsika anatra sy fampianarana androany rakizy sy tanora
dia tantaran'ny Velo. I Velo dia zazalahy kristianina. Zazalahy kristianina izy ary mpianatra sekoly Alahady. Nefa ny ray aman-dreniny dia anisan'le olona le tsy dia tena manam-bola ireny. Dia Velo zany rehefa omeny dada sy mama ny vola dia le vola madinika ireny no omeny anazy. Anareo le vola 50 ireny atambatambany ireny dia faly izy mahazo an'ireny. Indray andro rakizy dia nandeha tany am-pianarana izy moa zany zaza mahay. Dia rehefa nampanaovy ny mpampianatra ny faninanana dia Velo nahazo loka. Inona izy nareo loka? Farantsa volafotsy anankiray. Izany farantsa volafotsy zany rakizy dia le vola madinika ireny fa vita amin'ny volafotsy. Izany volafotsy zany dia zavatra sarobidy zany. Dia sarobidy tamin'ny Velo zany ilay farantsa volafotsy kely na dia atao hoe kely ihany ary. Dia faly be izy nivoaka ny fianarana ny resaka tamin'ny mamany hoe neny eo nahazo farantsa volafotsy fa nahay tany am-pianarana. Tsara zany hoy neny. Dia naderaderany teo ilay farantsa dia izy neny hoe Aprily fa sao very eo. Dia namprimina zany le farantsa nataony tany am-paosy. Ataoko aty am-paosy ity neny lalina tsara ty paosiko ity. Nefany teny an-dalana tonga tany an-trano. Avoaka kely le farantsa volafotsy satria falifaly. Jerijereny tiako ty farantsa volafotsiko ity. Avoaka ampidirina ao anaty paosy. Farany rakizy, inona hozy izy nareo? Tsy hita le farantsa volafotsy. Very ny farantsa volafotsy ny Velo. Nalahelo i Velo. Mpianatra sekoly Alahady azy dia mivavaka izy. Jesosy mba atao vita moa izay farantsa volafotsiko izay. Tena tiako ane izy iny. Dia nitady izy rakizy. Tsongolongoloka eran'ny trano. Nijerijerena daholo, nikarokarohana. Tsy hita mihitsy le farantsa volafotsy. Inona hozy izy nareo no ny hariva ny andro. Andeha atory ary i Velo. Dia tokony hivavaka izy alohan'ny atory. Dia nalaindaina teo izy, za tsy hivavaka ka. Aleo tonga dia atory fa za zany tena malahelo mihitsy. Dia lasa izy natory. Efa eo ambony ondana ny lohany mivadika. Za dia tsy mivavaka. Zay foana ny tao andohany, tsy mivavaka. Dia farany izy ny fo ihany hoe Jesosy mifona fa aleo hivavaka ihany fa ianao tsy mba manadino anahako fa za foana manadino anao. Fa hisaotra anao na dia tsy tara ny farantsa volafotsy satria efa nomenao anahy iny dia faly zany. Dia lasa izy andeha andohalika mivavaka eo an-tongo-pandriana. Inona hozy izy nareo? Nizay fa heniny lohalikany ohatra ny vy boribory kely mangatsiatsika. Jereny, le farantsa volafotsy. Faly be izy. Misaotra Jesosy. Dia teo amin'izay izy dia mivavaka nanondrika ny lohany. Nisaotra ny tompo izy. Fa raha tsy nalaindaina izy zany raha nalaindaina izy mivavaka dia tsy hita teo le farantsa volafotsy. Dia izao rakizy ny hafatra omena anareo zany androany dia izao. Aza malaindaina mivavaka. Tia mivavaka. Mahireza mivavaka. Na imbe-dehibe ary. Fa ny Jesosy tompontsika, Jesosy velona. Tompontsika velona ny tompontsika. Dia izy mahay mandresy, izy mahay mahaolana, dia izy mitaha foana. Fa tsy voatery eo ny eo zany dia azo ny valim-bavaka. Fa rehefa tia mivavaka ianao dia mivavaka foana dia mahazo valim-pity avy amin'ny tompo dia mahazo valim-bavaka avy amin'ny tompo. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Dia mbola hiara hivavaka isika. Mbola misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay eo raha mbola niaino izany teny izany indray. Engany mba omenao ny fanaonao masina hitehirizanay izany teny masinao izany ampiarinay amin'ny fiainanay. Tario mandrakariva ny lalanay ary tehirizo izay ao aminao mba hanajanay ianao sy hampitomboanay finoanay. Misaotra Tompo. Amen. Teny ny mpamaky soratra masina miakatra avy hatrany.
Miaraka mamaky ny soratra masina isika, izany dia ho hitanareo ao amin'ny salamo 420 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Salamo 420 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Rehefa hita dia ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Endre ny hatsaran'ny tabernakelinao, Jehova tompony maro manina sady fotona alahelo ny kianjan'i Jehova ny fanahiko. Ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona, eny ny tsikirity mahita trano, ary ny siditsidina mahita kano azy ametrahany zanany. Dia ny alitaranao, Jehova tompony maro, mpanjakako sy Andriamanitra. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, iteranao mandrakarivo izy. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao, ao am-pony ny lalana, raha mandeha mamaky ny lohasahabaky izy. Dia ataony misy loharano izany, ary ny lohaorana manaro-pitahiana azy. Miampy hery eny am-pandehanana izy, samy miseho anatrehan'Andriamanitra, anziony izy rehetra. Dia mbola hotohizantsika izany, hitanareo ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 412, ny andininy 112 ka hatratsy eo amin'ny 712. Asan'ny apôstôly toko 412, ny andininy 112 ka hajanony eo amin'ny 712. Rehefa hita dia maka azy amin'ny anaran'ny Tompo ao. Ary noho ny hita ny vahoaka betsaka izay zavatra nataon'i Paoly, dia nanandratra amin'ny feony ka nanao tamin'ny fiteny Likoniana izy hoe, efa nidina nankaty amintsika ny Andriamanitra maka endrik'olona. Ary ny anaran'ny Barnabasy dia nataony hoe Jopitera, ary Paoly kosa nataony hoe Merkora, satria izy no mpitarika ny teny nalahatra. Ary ny mpisoron'ilay Jopitera teo anoloan'ny tanàna mba amin'ny vahoaka, dia nitondra ny omby lahy sy ny voninkazo natao fiaingo ho eo am-bavahady ka nikasanao fanatitra. Fa noho nare izany ny apôstôly dia Barnabasy sy Paoly dia nanao hoe, raha ondrina ahoana no anaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany izahay, nitoro filazantsara aminareo mba hialanareo amin'izao zava-poana izao. Anatonana an'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina ambany izay rehetra ao anatiny, izay namela ny firenena rehetra handeha amin'ny lalana tiany aleha tamin'ny andro lasa, kanefa tsy namela ny tenany tsy hanao vavolombelona izy, fa nanao soa izy, nampilatsaka ny ranon'orana avy eny amin'ny lanitra ho anareo, sady nanome taonjina ka nahavoky ny fonareo amin'ny anina sy ny fifaliana. Nefa dia nilaza izany azy izy dia saika tsy nahasakana ny olona tsy hamono zavatra atao fanatitra. Aminy. Iary hitsangantsika toko hamaky ny soratny filazantsara. Filazantsara araka ny marika toko 112 andininy 15 ka hatramin'ny 17. Marika toko 112 andininy 15 ka hatramin'ny 17. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tany Jerosalema izy, ary Jesosy niditra teo an-kianjan'ny tempoly, dia nandroaka izay nivarotra sy izay nividy teo an-kianjan'ny tempoly, sady nanjera ny latabatra ny mpanan-kaly vola sy ny fipetrahan'ny-mpivarotra ny voromailala. Ary tsy navela nisy olona hitondra fanaka andeha hamaky ny kianjan'ny tempoly, dia nampianatra izy ka nanao taminy hoe, tsy voasoratra hoeva ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa efa nanao azy ho zo fiheren'ny jiolahy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen. Vavatsika ry Jesosy Kristy zokonay io, mbola misaotra anao izahay fa mbola afaka namaky ny teninao.
Amin'izao fotoana izao dia tonga amin'ny fotoana hitoriana ny teny izahay ka mangataka ny fanahinao masina hiasa amin'ny mpanomponao izay voatendry hitory izany teny izany ka ny endriny molony ahafahany manatanteraka izany. Ary izay mpiainy Tompo dia ho tena mpiainy mpakatoy tokoa. Sokafo ny masom-panahinay mba tsy hitoditodoka eto sy eroa fa hifantoka tsara amin'izany teninao izany. Ary ho fanilony tongotray sy fahazavany lalanay tokoa ny teninao ry Tompo. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaranao rery ihany. Amen. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana amin'ny manitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Marika toko fa 1:10. I Jesosy niakatra any Jerusalema dia very ny filazantsara efatra samy milaza ny andro ny akarany. Sampandrofia androany re olona marobe namelatra ny lambany naka sampakazo napetraka tena amin'ny lalana. Fa ny Mariana zany dia ny zotra nalehan'i Jesosy voalohany rehefa tonga tao Jerusalema dia nankana amin'ny tempoly. Hitantsika zany amin'ny Marika toko fa 1:10 andininy fa 1:10. Ary magaga fa nakeo amin'ny tempoly izy dia nijerijery ny zavatra rehetra, ohatra ny manao fisafoana, ohatra ny manao inspection farany, dia niala teo izy. Zay ny tantara. Dia ny ampitson'iny izy avy any Betania, satria izy tsy nipetraka tao Jerusalema rehefa alina, dia nahita le aviavy io le atsika hoe aviavy ny Betania izay mandravona fa tsy maninona, tsisy voany, lasa koravony fotsiny tahaka ny aviavy ny Betania, dia nanozona an'io izy. Dia rehefa avy eo izy niakatra tany Jerusalema satria tena andalana io dia nanadio ny tempoly izy.
nisy voaroka tao a, nisy fandaminana tao. Dia nanao izy le teny malaza sady nampianatra izy. Rehefa ary zay ny pédagogie de Jésus rehefa misy zavatra tiana tao dia tsy maintsy mampianatra. Pianarina ny antony. Fa tsy hoe raha vahanao le izy dia tsy ampianarinao ny antony dia tezitra ny olona satria tsy mahazo le antony. Dia ny antony zany a dia voasoratra amin'ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo a vakitsika. Vakitsika manao hoe dia nampianatra azy izy nanao taminy hoe tsy voasoratra. Miresaka momba ny tranon'ny Andriamanitra izy ary io teny io tsy izy namorona an'io fa nyraminy tamin'izy tamin'ny mpaminany Isaia amin'ny tapany dia ny tapany nyraminy tamin'ny i Jeremia zany na Jeremia. Miresatsika ny tranon'Andriamanitra amin'izao andro an'io izao. Ny toeram-pivavahana dia nandalo dingana 4 teo amin'ny Jiosy Israely. Efa dingana 5 izao trano fivavahana hitantsika izao. Ny toeram-pivavahana voalohany dia ny tendrombohitra, ny altara. Ny mpitondra vavahana tsy misy fa ny raim-pianakaviana no mitarika ny fivavahana dia maka vato ampifampitengerina dia manao fanatotra eo. Vato lehibe io anany tendrombohitra. Satria ngeza be ny vato tsy voabata raha mifindra fonenany zareo na satria zareo mpifindra foniny antsonareo hoe nomady dia manorona hafa ndray any. Dia fianakaviana anankiray zany mety manana altarana amin'ny 10 any. Zay ny toeram-pivavahana voalohany ary noajaina io, noheverina fa tranon'Andriamanitra io, nazahoana anarana hoe Betela aza ny sasany. Izay altara naorin'i Jakoba. Dia tamin'ny andron'ny Mosesy no nisy ny toeram-pivavahana faharoa satria zany altara zany andrina Damasevaka hatramin'ny Abrahama